panavao diuliamisa manulutenani wana aukianao Jesusi nu anapakatwampuku kanifanaidu itwecha awaminotupuo fanaiku andamanito yanaunutopuju sainuansuni fanai manulutena awiasahuana itesusitumpunai anapakatwampuku kanifanaidu itwecha awaminotupuo aminana Jehovao manangata kunifanaidu andamanito yanaunutopuju sainuansuni fanai Asino nisai na sinifu nitenana sinifanaiku sayentinai manu pana aukianao Jesusi nu anapakatwampuku kanifanaiku itwecha awaminotupuo aminana Jehovao manangata kunifanaiku andamanito yanaunutopuju sainuansuni fanai aminana Jehovao manangata kunifanaiku andamanito yanaunutopuju sainuansuni fanai andamanito yanaunutopuju sainuansuni fanai
Isa
feno danatre Kristi sao tefeno kisika pandika hapandosundusu vivitana saraku sao tefeno kisika pandika hapandosundusu vivitana saraku. Ampitombona ho antsika mandrakariva ary havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Ny voalohany teninay ry havana dia fisaorana an'Andriamanitra no nahatra tsaratsika rehetra izao 10 taonany ZFLM zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy izao. Ary ny faharoa dia fisaorana anareo zay nitoto na fotsy na andro na masaka zay nanorina indrindra ity fikambanana ZFLM ity azahotsika mifampitantana eo amin'i Jesosy ahatongavantsika ho an-danitra. Misaotra anareo ry havana fa ny teny zay ambaranay aminareo dia ny eo amin'ny Daniel 12 ny 9:7 fa ianareo zay namerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia amirapiratra tahaka ny kitana mandrakizay dory. Manarak'izany dia misaotra anareo koa nanome anjaranay azafady mba hitory izao tenin'Andriamanitra izao. Zay ny ela fa ny lohateny zay nomena ho amin'ity fampianarana ity dia ny fitiavana sy ny fanaovan-tsoa vokatry ny fanahy masina. Ny fitiavana sy ny fanaovan-tsoa vokatry ny fanahy masina araky ny Galatiana 5:2-20 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nefa mialohany izany dia hivavaka aloha isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina o, midera makalaza mame voninahitra anao zahay no nahatsaranay zao 10 taonany ZFLM izao. Maro no naniry zany Jesosy kanefa izahay no nahatratra izao dia ny famondramponao izany. Mangataka aminao fanahy masina mba ho tonga eto, ianao no hiteny, ianao no ampianatra ka na nitoriana na ny mpitory samy ho feno ny fanahinao masina. Andray aina velona avy aminao, azahoanay manao misitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy angatahanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika dia atombokontsika Galatiana 5:5 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka amin'ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampampo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy
manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roaroa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo. Fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy ambany lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejona, fampoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Paoly ry havana no manoratra ty epistily ity, nosoratany ho an'ny fiangonana zay naoriny tamin'ny famanginy dia misionera voalohany niarahany tamin'ny Barnabasy izany tamin'ny taonjato 770 na 770 taorianan'i Jesosy. Fiangonana izay naoriny nitoriny ny filazantsara tany a Gality atsimo, ary namanginy an'ireo fiangonanareo de Derbe zany, Listre zany, Iconium zany. Zao mantsy rehefa avy namangy tany izy de tonga ireto jiosy zay nanao fampianaran-diso ka nilaza tamin'ireo Galatiana ireo hoe tsy ampy zany famonjenan'i Jesosy, famonjena vitan'i Jesosy izany, mila ampiny izany, mila forana ianareo. Notoherin'ny Paoly tamin'ny heriny rehetra izany araky ny teny ao amin'ny Efesianina hoe fa fahasoavana namonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny finoana, ary tsy avy amintsika izany fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Eto Paoly ary de manoratra amin'reto Galatiana ireto zay efa noafahan'i Jesosy. Amin'ny andininy voalohany izy dia efa miteny hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika ka tomera tsara aza mety ho azon'ny ziogany fanandevozana intsony. Raha miresaka fahafahana zany tsika ny mifanohitra amin'izay dia fanandevozana. Ary hitatsika eto fa aseho amin'ny Paoly tsara fa misy zavatra roa mpitaridalana antsika, ary tsy afaka mitoetra amin'ny elanelana isika, fa tsy maintsy misafidy na ny asa nofo na ny fanahy masina. Mifanohitra ireo izy, fa nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ny asa nofo dia zay voatanisa teo: fijangajangana, fahalotona, faharatsiana, fijejojejona, fampoatsampy, fanaovana ody ratsy, fahamamona sy ny sisa. Ary dia nitantarain'ny Paoly koa izany ao amin'ny Romanina 9 zay ilazany fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana, ary ny nofo dia tsy mahay manatanteraka ny lalàna fa fifandrafinan'Andriamanitra izany. Tsy ainy akory ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ary no afaka hamonjy atsika amin'izany asa nofo zany ry havana. Iza no afaka manafaka. Dia efa voalaza amin'ny Paoly teo hoe tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, araky ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe fa tsy misy anarana hafa afa-tsy ny anaran'i Jesosy ho amonjena ety ambonin'ny tany.
Ka olona manahoana no vonjena sy hafahana toy izany dia ny andiny ny fanalahidy ny ty toko sy andininy ty dia amin'ny andiny ny 412 hoe zay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo nofony mba amin'ny filany sy ny faniriany teo ambony azo fijaliana. Paoly ry havana dia nitaraina hoy izy hoe indrisy olo mahantra iza no anafaka amin'ity tena n'ity fahafatesana ity satria miezaka ihany aho mianao ny tsara fa ny ratsy no misosoka ihany. Tamin'ny androny Romanina ry havana ny fanasaziana ny olona voaheloka ho faty dia nalaina ny faty maimbo dia natao teo amin'ny tena nafatotra azy teo dia mandehandeha eran'ny tanàna izy. Izany ny sazy natao azy. Ary ataoko fa mitovy amin'izany ny eritreritry Paoly raha nanoratra izy hoe indrisy olo mahantra iza no anafaka amin'ity tena n'ity fahafatesana ity, izany hoe miraiki tapisaka ao amin'ny tenany ny fahafatesana, ny fahotana, na miezaka izy ny anao tsara tsy mahavita. Fa nofaranany ny teniny hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, satria Jesosy rery ihany no fanafody ho antsika. Izy ihany no mpanavitra antsika, izy ihany no famonjena antsika, izy ihany no mpanafaka antsika, fa raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa isika. Ka izany nahatonga ny Paoly ny teny ao amin'ny Romanina hoe fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamina nolorany ny zanany aka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana ilainy lalàna amintsika izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Ny lalàna ry havana tsy afaka mamonjy atsika. Ny lalàna tsy afaka manakana atsika tsy hanota. Ny asan'ny lalàna dia manondro hoe ity no azo atao, ity tsy azo atao. Fa tsy hainy manavitra atsika, ny manameloka aza no ataon'ny lalàna. Fa Jesosy nefa mitondra ny ozy ny lalàna teo amin'ny azo fijaliana. Ka olonafaka isika raha mamono sy manombo ny nofo sy ny filana sy ny faniriana eo ambony azo fijaliana. Ka izany nahatonga amin'ny Paoly eteny hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy eo ambony azo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Jaona koa dia niteny fa izaho tsy maintsy mihena fa izy tsy maintsy mitombo. Ka ahoana no hahatanteraka zany ry havana? Ny famonjena vita amin'i Jesosy, ny raha nalatsa ny famelan-keloka, tsy miteny irery ireo. Hitantsika fa maro ny olona zay mandre fa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy, nateraka tao tranomby, maty teo ambony azo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, kanefa tsy miteny aminy mihitsy zany asa-pamonjena izany. Fa ny fanahy masina ry havana no mitondra an'io Jesosy zay voaomby teo ambony azo fijaliana io, maty no ny fahotantsika io, nandatsaka ny rany ho famelan-keloka antsika io, nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika io, entiny fanahy masina ao anatintsika io Jesosy io, ho velona ao anatintsika. Ka afaka miteny tahaka ny Paoly isika hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ka io fanahy masina io koa no manorotoro ny fo vato ahatonga antsika hibebaka. Ary rehefa mibebaka isika dia vonony ny asan'ny nofo, vonony ny tenany ota, vonony ny filan'ny nofo
ny filan'ny ota concupiscence aty anatitsika. Vonondreo voatanisa rehetra teo, ny fijangajangana, ny fahalotona, ny fijejojejona, ny fanompoatsampy, fifandirana, sisa maty ireo. Ka na de teanao an'ireo ary ianao efa maty ireo raha ao amin'ny Kristy ianao. Ary rehefa maty, rehefa vonoa tahaka izany ireo no ngotany tanteraka atao anatinao, dia izy ihany no mamboly ny vokatry ny fanahy ao anatiko sy ao anatinao, dia izay voatanisa teo: ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny famoram-panahy, ny fahalemem-panahy, ny fanaovam-tsoa sy ny sisa, ny finoana koa. Baiboly teny frantsay dia voalaza koa ny finoana, vokatry ny fanahy avokoa ireo. Ka hoy Jesosy io: ny azo ratsy tsy mahay mamovo ho tsara, ny azo tsara tsy mahay mamovo ho ratsy. Raha misy letsi eo ry havana, tsy afaka mokatra zavatra hafa iny azo na letsi iny, fa letsi no vokatra eo. Dia tahaka izany koa nanoharany Jesosy ny firaisan'ny mino aminy: tomoera amiko ary izaho aminareo. Dia ny foto-boaloboka izay miray amin'ny sampana, ka lay sampana mitsetsitra lay aina avy ao anatin'ny voaloboka fototra, lay ranonaina mamelona azy ka mamobe izy. Ary izay le vokatry ny fanahy izay tanisaintsika teo. Ary izany indrindra no iorenany ty lohatenitsika ity: ny fitiavana sy ny fanaovan-tsoa. Tsy vokatry ny herin'ny tenanao, fa raha izany dia tahaka ny sapin de Noël, tahaka ny hazo Noël izay atao eo le hazo tsy misy aina, dia apetapetaka eo ny bolina na ny girlandy, dia hoe tsara zany hazo Noël zany, kanefa tsy misy aina fa maty. Dia tahaka izany koa raha heverinao fa ny herin'ny tenanao no azahoanao manao an'ireo voatanisa rehetra ireo: ny fitiavana, fifaliana, fanaovan-tsoa sy ny sisa, fa vokatry ny fanahy izay efa nambolena tao anatinao. Ka tsy manao ezaka akory ianao, satria lay azo tsara mamovo tsara, satria lay mamelona ao anatinao ao no hita eo amin'ny endrikao. Ka raha vao mandalo ianao dia fantatry ny olona hoe: manana an' Jesosy iny, manana fanan'Andriamanitra iny. Raha vao misokatra amin'ny vavanao, ho reny olona fa ianao no epistily voasoratra mandehandeha ho vakiny rehetra. Fa raha tsy izany kosa, vao miteny ianao, teny ratsy no mivoaka amin'ny vavanao. Vao mandalo ianao dia mamono fanahin'ny olona ny toetranao, satria ny azo tsara tsy mahay mamovo ho ratsy, ary ny azo ratsy tsy mahay mamovo ho tsara. Ary izay ampianarina antsika eto dia ny vokatry ny fanahy voalohany indrindra tany Saint Paul dia ny fitiavana. Ny fitiavana, iza no ambara amin'izany fitiavana zany, na inona no ambara amin'izany fitiavana zany ry havana? Izay ambara amin'izany dia Jesosy, izay ambara amin'izany dia Andriamanitra, lay aina. Andriamanitra dia fitiavana, io ny natiorany. Le fitiavana agape, lay Jesosy tia, mihoatra noho ny fitiavany ny tenany, mihoatra noho ny fitiavany janona ao an-dapany, ka nanolotra ny ainy ho asy ianao. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe toy izao izy
ao amin'ny jaona 15:17 dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Raha ny marina nge tsy sakaizany akory sika, tena fahavalony isika manangana totondry amin'ny isan'andro amin'ny fahotantsika, kanefa fony mbola mpanoty isika dia fa maty amonjy antsika Kristy. Izay le tena fitiavana tsy mitady tambiny, fitiavana manolotra ny aina. Ka raha io fitiavana io no mitoetra ty anatintsika, dia ho velony izany fitiavana izany isika, ka mitobaka izany, ka lasa tiako isika, tiana dia ny fahavalo aza. Fa raha tsy izany, raha le fitiavana filia ihany no aty anatintsika, ka zay mba tiako no tiako, dia hoy Jesosy hoe fa inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Fa zay miaraba anareo ihany no mba arabainareo, zay manao soa anareo ihany no asoavinareo. Ka le fitiavana ambara eto dia ilay Andriamanitra velona, le aina. Ary ny faharoa koa dia ny etika ny fitiavana dia voatantara ny Paoly ao amin'ny Korinthiana 1:7. Fa ny fitiavana maro-po, mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, io ny etika riavana. Ary ny fanaovan-tsoa dia vokatry ilay fitiavana, etika koa ny fanaovan-tsoa. Ka ny fanaovan-tsoa zay tsy tereny fitiavana dia zava-pony izany. Fa na jentilesy aza afaka manao izany. Ary hoy Paoly ao amin'ny Korinthiana 1:7 hoe na dia atolotro an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako, kanefa tsy manam-pitiavana dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ka ny fitiavana no miteraka sy manosika anao soa ry havana, araky ny tenin'ny Paoly hoe fa ny fitiavany Kristy no manery anay. Marina eto fa ianao tsy manao soa, tsy manao asa soa mba azahoanao lanitra. Tsia, ny lanitra tsy azo vidim-bola, tsy voavidinao zany, tsy voavidy ny asa soa ataonao zany. Araky ny tenintsika teo hoe fanomezana mamaim-pona izany avy amin'Andriamanitra fahasoavana. Fa izao kosa ny olom-bovonjy dia tsy avela ny fanahy masina itomem-pona. Aoka tsy ho ty amin'ny vava ihany hoy Jaona, fa amin'ny asa koa. Ka io fitiavana ao anaty io Jesosy ao anatinao io no manery anao hanao fanaovan-tsoa. Kanefa na izany aza sarobidy amin'Andriamanitra ny asa soa zay ataonao, fa zay manome hoy izy na rano raika apoka ny hafa aza dia lehibe ny valim-pitiany. Azahoana fitahina ny fanaovan-tsoa. Inona no fanaovan-tsoa lazainy amin'izany ry havana? Ny voalohany indrindra dia ny fizaranao an Jesosy ho an'ny hafa, mba hatonga azy andova lanitra. Io ny lehibe indrindra, ny fanaovanao aina tsy ho zavatra mba hitoriana ho an Jesosy, anambaranao azy araky ny voalaza teo. Tsy voatery hoe ny mpiandry sy ny pastera ihany no anatanteraka izany, fa ianao zay mino dia afaka mijoro vavolombelona na mitoetranao na fiteninao, afaka manambara ny hatsaran' Jesosy ianao. Ary ny faharoa koa ny fanaovan-tsoa dia izay ilain'ny olona eto amin'izao fiainana izao, dia tahaka n'ilay nataon'ilay Samaritana tsara fanahy, namonjy ilay lehilahy izay azony jiolahy. Betsaka ry havana no azony jiolahy amin'izao fotoana iainantsika izao. Betsaka ny ao anatin'ny fahoriana na amin'ity Covid ty ihany aza, ilay fitiavana ao anatinao.
no tsy mamelanao angina fa manosika anao na de nivavaka ho an'ireny ihany azy, ny amonjy azy koa amin'ny zavatra rehetra, fa satria ianao ilay naterak'Andriamanitra dia amin'ny alàlan'ny fanahiny dia manana ilay fitiavana ao anatinao, manana ilay fifaliana zay voalaza teo, fifaliana tsy miankina amin'ny zavatra miseho fa fifaliana avy any ambony, manana fiadanam-po, ka na dia mandalo zavatsarotra azy ianao dia feno fiadanam-po, na dia tsy misy atokona aza ao ambilany, na dia miaina aza ny karama, na dia marary aza eny, na dia mamoy havana aza ao anatin'izao crise sanitaire ny Covid izao, ny fiadanana avy amin'ny fanahy masina no mitoetra ao anatinao, ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina no ao anatinao, ka ianao koa lasa mpizary izany amin'ireo olona izay ao anatin'ny aizina sy famoizam-po, ary toko ho anao fa ampy ho anao Jesosy izay efa nanafaka anao, ka dia mitaona anao ry havana amin'izao fotoana izao. Misy lalana roa mivelatra ireo efa voatanisa taminao teo, ny mahatsara sy ny maharatsy ireo lalana roa ireo, fa ny anankiray mitondra any amin'ny elo, fa ny anankiray mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay. Izy amin'ireo ary no fidinao fa tsy misy nelanelany, ary Andriamanitra dia manaja ny safidin'olona, manaja ny safidinao izy. Fa izao no lazaiko anao, raha Jesosy no fidinao, tsy hanenina ianao, ny anaranao voasoratra ny an-danitra, ianao omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, fa tsy manganongano zany ry havana, fa hoy Jaona amin'ny Jaona 1:3 hoe izay naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria naterak'Andriamanitra izy ary ny vony no mitoetra ao anatiny, tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Dia nao zany, raha nateraky ny fanahy tamin'ny alalan'ny batisa ianao, dia tsy mistagine eo na hoe tsy mitombona miaina eo, fa mandroso mitombo ao anatinao ny fahafantarana an'i Kristy, ny firaisana aina aminy, ny fahavelomana eo aminy, ny vokatry ny fanahy zay voatanisa rehetra mitombo ao anatinao izany, satria ilay fanahy no sady mamboly izany no mampitombo izany ao anatinao, ary tsy verimaina ny fikelezanao aina, fa lay Jesosy zay efa nosokafanao ny varavarana ka nampidirinao anatinao, izy no miteny hoe hiditra ao aminy aho, raha misy mihaino ny feoko hiditra ao aminy aho, hiara misakafo aminy aho, ary izy amiko, ary izao aminy izy ihany no mitondra sakafo anao, na ny ara-panahy zany na ny ara-nofo izany, izy ihany no mamelona anao, ny zavatra angatahany aminao fotsiny, aoka naiky azy, aoka nyray azy, fa raha sokafanao tokoa ny varavarany fonao, hiditra izy no anjaka ao, dia azy ny sisa, fa ny fiadanana, ny fifaliana zay voatanisa rehetra teo hanao izany, ary ny anaranao voasoratra ny an-danitra, ka raha maharitra hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeny ianao ny satro-boninahitry ny fiainana, voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina zay fa azy hatramin'ny taloha ankehitriny ho mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Midera mankalaza mame voninahitra anao zahay, Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, mankasitraka anao ny amin'ny teninao zay mamelona anay, fa izahay izay teo ambanin'ny fanandevozan'ny devoly,
dia fa nafahanao tamin'ny fahatongavanao tety ambonin'ny tany, nisy olo anay Jesosy io, ary ny fanahinao no nitondranao aty anatinay, ka tsy izahay intsony ny velona fa ianao Jesosy no velona aty anatinay. Izany ene no mipololotra ao anatin'ny fonay tsiraray avy, na izay mandre zao toriteny zao, na ny tenako izay mitory, ka dia ho faly aminay ianao. Raha ho avy ny andro izay alanay eto amin'ity tany ity, ianao no hitsena anay ka handray anay, hiteny aminay hoe midira amin'ny fanjakan'ny tomponao. Voninahitra anao rery ihany Andriamanitra. Amen. Desire to
See
atsika rehetra zanaky ny FLM mahazo zao fankalazana ny 10 taona ny fisian'ny ty vondra serasera ifandraisantsika ty. Zay izarana tokoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra eny na ny atao hoe fifankahitana amin'ny alalan'ny sary video tahaka zao. Nomen'ny tompon'andraikitra mandamina izao fankalazana zao andraikitra ny tenanay hitondra resadresaka miendrika fampianarana amintsika nametrahana ny lohahevitra ifampiresantsika hoe ny fiarekarena na ny fandraharana kristianina. Azotsika atao ve zany? Dia alohan'ny rosotsika amizay dia iombom-bavaka tsika. Isaoranay ianao Andriamanitra, miseranay amin'ny alalan'ny fanainao masina, zay nomenao ny fiangonanao, satria Andriamanitra miara-monina aminay amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny mino anao tsirairay avy, amin'ny alalan'ny tokantranonay koa, zay tsy dianao amin'ny alalan'izao serasera mpifandraisana, zanaky ny FLM na ny eto Madagasikara na ny any ivelan'ny Madagasikara koa, manaraka izao fandaharana zao. Eo fovoany tokoa ianao araka ny tenin'i Jesosy zanaka hoe zay voriny 2-3 amin'ny anaranao dia eo fovoanay ianao, ary zay miresaka aminao, mivavaka aminao, midinidinika aminao toy izao ataonay izao koa, dia miresaka aminao fanahy sy fahamarinana, satria zany mahizy azy ianao fantatray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Dia ny fanahinao masina hiteny ary hampiteny ny mpanomponao, ary koa hampahatsiaro an'izay rehetra manaraka izao dinidinika ifanaovanao aminay izao, mba ho voninahitra ao zay ataonay eto, indrindra zao ankalazana izany voninahitra ao zany, fa izay mino tokoa no ampahitanao azy araka ny tenin'ny zanaka hoe raha mino ianao dia aseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no andrina isangatana izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika mifankahita. Ny marina moa zany dia nareo no mahita amin'ny alalan'ity serasera ty fa ataotsika miendrika dinidinika, resadresaka, tsy tahaka n'ilay pasteur mitory avy eny ambony polipitra dia manao unilatéral makany amin'ny olonanika hozy ny olona manakina azy hoe dia ataonareo resaka cour magistral fotsiny izy ty, atao kabary tsy valiana. Fa ny fandaminana eto amin'ny seraseratsika dia zao fanokafana ny 10 taona zao dia ataotsika miendrika avy ety amiko makany aminareo amin'ny alalan'ity serasera ty le izy, fa rehefa tonga ny ivo ny arak'izay mbola omeny zareo atsika aoriana kely eo, dia angamba hanao endrika donresaka fahita any amin'ny fahita lavitra reny, na atao hoe samedi ozy ny tele sasany koa, na renyle hoe iza ny vahinitsika androany, dia mba misy 2-3 avy any aminareo zanaky ny fiangonana Luteranina Malagasy any na ny hafa koa azy manaraka atsika eto miara-midinidinika aminay ray aman-dreny pastora tahaka izao. Dia izao isantarantsika azy zao zany aloha dia resaka avy ety amiko miantefa aminareo zay mahita, mijery ahy, miaino ahy, mandre ahy,
dia araky ny tolombavaka natao teo ny fanahy masina hiasa amiko, hiasa aminao, hiasa aminareo manaraka rehetra any, eny amintsika rehetra satria azy izao rehetra zao sy ny mponinao aminy izao tontolo zao dia feno ny voninahitry'Andriamanitra avo indrindra sady manerinerina dia hominao amintsika amin'ny fotorotoro sy manetry tena tokoa araka ny tenina ampitondrainy Isaia 7:5-10 voatsiahy teo zany. Ny tenin'Andriamanitra lakinantsika n'izao dinidiniky zao dia ny tenin'i Jesosy nampianatra fa izany ary mbola miteny amintsika koa aza mandrakakehitriny satria tsy miova omalysenio atsika ny teniny amin'izay ila zany ny fahamarinana zany teniny zany miteta ny tantarany ty zao tontolo zao ty. Mateo 9:9-20 hatramin'ny 1:20 no anakinantsika ilay dinidiniky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany. Hoy Jesosy, aza miariarena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamny trano sy mangalatra, fa miharia arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamny trano na mangalatra, fa izay toerany harenao dia ho any koa ny fonao. Amen. Dinidinika moa no ilazako azy ry havana satria raha miendrika toriteny ity dia andeha amin'le zotra unilatéral ihany tokoa le izy. Napetrakitsika tany amin'ny seraseratsika any mialohan'ny iseraseratsika amin'izao dinidiniky zao ary ny fanontaniana hoe inona no andrasanao amin'izany dinidinika mitondra ny lohateny hoe fiarikarena na ny fandraharahana tena kristianina. Ohatrany mametraka sahady tsika amin'izay fa kirakirainy zao tontolo zao fatratra ny fiarikarena. Mety tsy kristianina koa aza ny tena milomana ao anatiny dia mipitrapitra tsika matahotra, indrindra zao tenin'i Jesosy miteny amintsika hoe aza miariharena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamny trano sy mangalatra. Dia ahoana, tsy ariharena mihitsy zany? Diso ve zany raha manan-karena ny kristianina? Dia ao aza tsika alaim-panahy hiteny fa hoe mampahatra mihitsy ny fampianaran'ny zareo Loterana, tsy ananana harena eto amin'ity tany ity fa zao any an-danitra mbola tsy fantatra zao no ivoizan'ny resaka. Miainga amin'izao tenin'i Jesosy zao ary ny dinidinika ataotsika mba hitsitsikafona na hitsingevana amin'ny hevitry ny olona mamakivaky ny tantaran'ity zao tontolo zao ty, fa raha mitanondrika eto amin'ity zao tontolo zao ty tsika dia tsy mahafantatra loatra hoe inona ny ty amin'i Jesosy ambara. Dinidinika moa izy ty fa tsy dia nataoko miendrika fampianarana soratra masina loatra, fa amin'ny izay mahadinidinika azy zay dia tahaka atsika miresadresaka, nefa ny ivo miresaka dia Andriamanitra sy ny harena sy ny fiharinany zany haren'Andriamanitra zany ary ny fandraharahana azy. Jereo tokoa ngy raha miresaka ny amin'ny famoronana ny tenin'Andriamanitra, Genesis 1 sy ny 2, ny 1 hatrary amin'ny
fahaefatra ry moa no tena ivony zany resaky zany, ary notoiny eo dia momba ny namoronan'Andriamanitra tsika olombelona zany, tsika lehilahy, tsika vehivavy, itsika zay nataony hanjaka amin'ireo zavaboary reo. De zao mahavariana amin'ilay fampianarana ny tantaran'ny famoronana. Ny filazany azy eo dia Andriamanitra ao amin'ny fahazavana, ao amin'ny famirapiratana, ao amin'ny fahatsarana, ao amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fitiavana. Onenany ao tsy fatatsika hoe hatraiza ka hatraiza, raha fatarina amin'ny taona, raha fatarina amin'izay ivelarany koa, de lazainy hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy, izao tontolo zao sy ny mponina ao aminy. Zinona tokoa moa zany ny haveny ty velarany zao resaky eto ty, mitaha am'izany, satria Andriamanitra amin'ny maha izy azy de tao amin'ny mandrakizay izy no manomboka zany zavatra resahany amintsika zany, ary mifarana ao amin'ny mandrakizay. De tsy hay faritanao amina toerana zay, tsy hainao faritana na tsy azo faritana koa amin'ny fotoana zay, satria io toerana, io fotoana io de mandroaka ny fahazahoantsika ny fiainana miaraka aminy, hoe eto ve izy zao, oviny izy no mba ho aty amiko. Fa raha todintsika amin'izay zany ny tantaran'ny famoronana io dia noresen'ny maizina, misy mazava hoy izy. Ary rehefa resiny maizina, noresen'ny fahazavana avy eo aminy, de jereny zao hitatsika kehitriny zao fa tsisy na inona tany am-boalohany. Foana ozy, tsy misy endrika. Fantatrao moa ny dikan'izany, tena tsy misy na inona, tsy fantatra hoe boribory ve ny tany, efa zoro ve, ahoana zany lazainy hoe hatrany amin'ny faran'ny tany hoy izy raha miresaka, moa ve misy tendrony, anombohany ny tany de misy tendrony hiafarany. Ka rehefa nampianatra amin'izay zany lehilahy atao hoe Galilée zany hoe boribory ny tany, dia ny mpitarika ny fiangonana, ny lehibe ny fiangonana tamin'izany mihitsy no milaza fa manohitra ny fampianarana voasoratra ao anatin'ny Baiboly ny lazain'le rangahy, de midorana velona izy. Tsy lazaina hoe maty marikiora, fa lazaina hoe mpampianatra diso. Zay zany nahazo amin'ny Galilée. De reny zany misy tantara novakivakiana teto. Ka raha iverenantsika zany le Baiboly, de io Baiboly io manao teny fanambarana fa aminan'iny izy io. Lazainay théologiana tony moa le izy hoe révélation prophétique, zany hoe ny zavatra resahany aminao androany dia efa ao amin'ny mandrakizay zany resahany azy zany. Tsy hoe any amin'ny mandrakizay no tanteraka, fa efa ao amin'le toerana mandrakizay misy an'Andriamanitra, ary mandrakizay hiafarany ny fiainantsika ao amin'Andriamanitra. Zany izy miresaka io, ka ahoana moa no ahaizanao miresaka ponctuel ao anatin'izay, de mifanohitra amin'ny resaky ny siansa no adiadin'ny olombelona zay. Mba tsy ilazana zany hoe siantifika ve le Andriamanitra, fa misy filazana tokoa hoe azy ny fahalalana rehetra, hoy ny teny malagasy,
nadika avy amin'ny teny hoe omniscient, zany hoe ny siansa misy rehetra ty ambonin'ny tany a raha miresaka siansa ekonomika isika androany na ny fomba hitantanana igerena anaovana ny andraikitry ny ekonoma sy ny gestion ao anatin'izany fiarikarena sy fandaharana azy zany dia matikambo ny olona nandalina ny ekonomia, ny olona miresaka ny fitantanana na gestionnaire hoe izy ny tompon'izany. De io le niteneniko aminao teo hoe todio ange le nataony tao amin'ny famoronana zay nolazaiko teo hoe faminaniana manao tazan-davitra satria fohy ny masony mpaminany ka tsy mahita tahaka an'Andriamanitra mahita ny mandrakizay ny andohany sy ny mandrakizay hiafarahantsika ao aminy. De misy ataontsika hoe faritra voafetra ihany zany no fijerin'ilay mpaminany mahita. De io le lazainy ao amin'ny tantaran'ny famoronana. De zao mahafinaritra an'io famoronana io ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo, ny andro fahaefatra, fahadimy ary fahaenina resahana de ifamenoan'ny harena mifameno asa mifampila koa mba hoe tsy misy le faharoa raha tsy teo le voalohany na tsy misy le fahatelo raha tsy teo le faharoa. Indrindra moa tsika olombelona mba ataovy mifamadika fotsiny ange hoe ianao no foron'Andriamanitra voalohany. De ozy Andriamanitra hoe hipetraka amin'inona moa ty olona ty zany, aiza ny toerana hametrahana azy, de inona koa ny zavatra ilainy any amin'izany toerana hametrahana azy zany. Fa io ny mahafinaritra rehefa miresadresaka ny tantaran'ny famoronana io indrindra izy amin'izao teny malagasy ananantsika zao dia le andro enina amin'ny teny malagasy noforoniny tamin'ny andro fahaenina isika. De midika zany hoe enika ho antsika daholo ny zavatra rehetra vao misy tsika. Zany hoe de tsy mahalasa sainanao zany. Io le teneniko any amin'ny katekomena hoe iza morakizy ny taloha ny karoty ve sa ny olombelona. De ozy ny ankizy hoe raha ny filaharany tantaran'ny famoronanao pasteur de ny karoty ny taloha satria nahoana hoa. De eo am'izay ny ankizy manomboka mametraka baraingo. De tsy nahita karoty izy hoa raha tsy noforoniny taloha ny karoty. Zany hoe ny zavatra ilaitsika rehetra dia nataon'Andriamanitra namatambonina etotsika. Ary io no arena. Io zavatra noforoniny amintsika taloha io nametrahany atsika ho raharay itsika. Io nametrahany atsika ho isika ny mandrindra manjaka, hoy le ilazany azy hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra. Fa ny olona manota moa de tsy hay ny mandray an'izay teny zay fa manjakazaka indray no ataony. De hitanao am'izay fa tsy mety zany. Ka noho zany henika ho antsika olombelona ary itsika noforoniny farany indrindra no nataony hiraharaha, hiandraikitra an'ireo aren'ireo. Fa ity resaka resahan'i Jesosy ty raha alefatsika any sahady lay dinidinika satria miainga amin'ny famoronana tsika de ao amin'i Jesosy ny famonjena. Ary izao andro ny fanahy masina zao de ao amin'ny fanahy masina no anamasinany atsika ho amin'ny famonjena sy ho amin'ny famoronana araka ny teny ao amin'ny
Korotianina 2:5-7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga olom-baovao reo. Inona no tiako atongavana amin'izany? Ny tiako atongavana dia isika mametraka fanontaniana mety sa tsy mety ny manao an'izao asa zao. Ao ny sasany hoe mitrandraka safira, ao ny sasany hoe mihady volamena, misitika an'izany volamena zany manivana eny amin'ny rano sy ny rehetrarehetra eny. Azon'ny kristianina atao ve zany? Ary raha tsy miresaka n'izany firy ny fiangonana dia misy misisika makany ihany tsika. Dia indraindray rehefa hiara-javatra tsy nahavokatra teo amin'ny fiainana dia ndao amin'izay hitodika any amin'Andriamanitra raha tena pokaty ity, dia imeheza amin'izao tontolo izao tsika. Ary tsika mametraka amin'izao fanontaniana izao aza dia asa mena maso ve tsika mba te hanao hoe jereo nge zao tontolo zao hoe. Dia lasa amin'izay le fiangonana tsy miraharahana zao fanadiadiana fampianarana izao roitiny makany ianao hoe andao hivavaka ty aminay ty fa anananao daholo rehetrarehetra io raha tianao mivavaka. Ary mety be daholo ny fiainanao, tsy azona aretina ianao, tsy misy zavatra mahaory anao hoe voizina amin'izay le arena. Dia sanatria ve zany ho fiangonana fitorikarena fotsiny ty resaka eto ty? Tsia! Andriamanitra mihitsy no atao resaka ao. Andriamanitra tompon'izany harena zany, ary io ny tiany Jesosy ho resahana eto. Indrindra moa raha miresaka ny amin'ny atao hoe mamona izy manodidina ny titeny ity. Inona moa le mamona? Le mamona tsy de teny jiosy loatra izy io, fa fiteny niarabelona tamin'ny nahatongavan'i Jesosy tety, ny fiteny atao hoe arameana na aramaika no niavian'izany teny zany. Ka ny tena dikan'ilay teny aramaika amin'ny teny hoe zany moa zany dia fantatsika fa tsy ireo mpianatry Jesosy ireo no atao hoe armeniana na ny teny fiteny aramaika, fa teny nentin'ny olona, teny io zany nyresaka n'ity resaka gestion na ekonomia ity. Nentina nampianatra tahaka anao nianatra tao amin'ny sampana dex teny akatso anga zany, ohatrany hoe nianatra droit ianao, nianatra ekonomia ianao, nianatra gestion ianao, nianatra sociologie ianao, zay moa le afoezina hoe dex. Dia rehefa mivoaka ao amin'ny dex ianao dia tsy te hiraharaha n'le baiboly satria mba nanao atsipiriany kely, manomboka mihiratra zany ny maso hay ve zany misy an'izany ve ao anatin'ny baiboly? Dia izy ho resahan'i Jesosy eto. Fa raha refesinao amin'izany departemanta fianarana teny amin'ny anjery manontolo atao hoe dex zany ny tenenan'i Jesosy an'ity, dia taiza ho aiza dex tamin'izany fotoana izany. Ko ahoana no Andriamanitra no tsy hiresaka momba nyty atao hoe harena sy ny fitantanana azy na ny firaharahiana azy. Ka eto amin'ity atao hoe mamona ity dia midika harena, zany no antony filazan'ny aramaika azy. Harena tahirizina, harena tantanina, zay le resahako hoe ekonomia ny amin'ny tahiry zany ary tantanana ny amin'ny resaka gestion zany. Dia eto ny hoe mamona zany dia izay fananana anakinana ny fo sy ny fiainana ka topoina mihoatra no Andriamanitra zay fototra zany harena zany. Lasa nakany amin'ny le materiel,
noforonony zany no ironany foa mampanahan'ny olona. Any izy no miketrika, any izy no manao zay azo ny atao rehetra. Misy tapaka lalan-drà mihitsy anie raha votsika io e, raha very io e, raha may io e. Am'le iteneny an' Jesosy azy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary zay no iresahany azy ato amin'ity mandrakizay tia ka indro apahany kely am'izay mandrakizay andalovantsika eto tany no anandratatsika ny siansa ekonomika sy ny gestion mifanindran-dalana am'izany. De tahaka ny manompo sambo tokoa tsika zany raha Andriamanitra tompony zany rehetrarehetra zany indray no ataotsika ambanin'ny zavatra de asongadinina ao am'izay le hoe zao no mahizy azy ny fiainatsika ty ambonin'ny tany, ny fahaiza mitantana an'ity areny ity. Ka na resahantsika atao am-piangonana ary izy tia maro ny olona mbola tsy mahay mamantatra fa avy amin'Andriamanitra io, fantany any eritreritra, fantany amin'izay fanahy maha olona azy misery amin'Andriamanitra ihany fa ny antsipiriany zany tsy fantany, tsy hainy. De io zany miresahana am'izao tsika manao taridresaka eto zao, fa tsy hevy tena ho tena nanao ekonomia be zany na mianatra an'izany gestion fitantanana zany, fa mitoe-panahy etitsika mikarakara miahy an'izany mba tsy ho araka ny mamona zany nanaovantsika zanak'Andriamanitra n'izany. Zany hoe tena tsy araky ny fisainana nataon'ny olona taty am'izao tontolo zao tahaka izany anarana mamona ampitondrain'ny aramianina n'izany fampianarana zany, na ny fitantanana azy na ny fiariana azy, fa ho fanomezam-boninahitra, ho fankasitrahana, ho fisaorana ary tsy anakalozana an'Andriamanitra nanome anao reo rehetrarehetra reo. Izy le nitenenina teo hoe efa noforonony talohany naharina anao tamin'ny ty fahatongavanao teto amin'ity zao tontolo zao tia, de namatambonina teto ianao. De tsy alahelo tokoa ve Andriamanitra raha ianao namantana ny zavatra nilainao teto de ozy ianao hoe nahazo aty Andriamanitra ka inona tsony ny raha raiko anao. De io le fampianaran'i Jesosy eto. Tsy mampianatra anao tsy hihareny izy, tsy mampianatra anao tsy hiraharaha zany hareny zany izy, fa ny fampitandremana omeny anao eto aza de aoka tsy hanompo ny mamona ianao. Fa ny mamona de tsy isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny mamona dia fanakalozana ny fiainana be de be ao amin'Andriamanitra tsy mety ritra, atakalinao ny mandalo eto amin'ity fiainana ity. Satria reo hitatsika maso reo ange, ilaozany reo hitatsika maso reo anie handao atsika koa ireo. Ary efa mialany izy io efa mandao atsika izy io ary manahirana atsika am'izay rehefa mialany izy io, rehefa mihamandao atsika tsikelikely izy io. De hoy am'izay le tsy de mpiraharaha sy mpikirakira azy ko, ka Jesosy anie efa niteny fa ho levony reo. De hoy izy ohatrany te hiteny mafiny le nangoro-karena, ataoko hoe nangoro-karena. Ny olona mangoro-karena nge de olona tsy matoky an'Andriamanitra zany. Ny olona manangona jereo nge ny lioka toko 240 eny ny toko 220 zay ananaran'Andriamanitra hoe aza matahotra ny amin'izay mamono ny ainao fa matahora ilay mahay manary anao any amin'ny helo.
de jerentsika amin'izay ny tantarany lioka toko fahaenambe folo avotrany eo moa zany ty resaka mpanakarena sy lazarosy mahantra ferena napetraka teo amin'ny varavaran'ny tranony de izy miliba tamin'izay vokatra azony sy ny fiainana heveriny hoe hampatanjaka azy sy hivelomany maharitra mandrakizay fa rehefa nodimandry izy de nandao azy nilozany moa zany ny harenana araky ny tenin'ny tompokoa manao hoe anio alina no alaina aminao fanahinao ho anizy ireo no arinao ireo de hitatsika am'izay fa misokatra zany a zany resaky zany a tsy ny harena no ratsy tsy le fihariana na ny firaharahana azy no ratsy fa eninao tena manakalo azy ka hitenenan'i Jesosy hoe rehefa hanompo mamoana ary nareo de ataovy any am'izay anaovanareo azy any io fa tsy ahaizanareo manompo an'Andriamanitra zany mo rehefa tenenina koa ny eo ambadiky zay nge ny mamoana koa tsy anaiky an'Andriamanitra mihitsy hoe hiaraka ao aminy eo ary zany no ataotsika rehefa milalao an'io ataotsika hoe business ozy sika na fandraharahana koa azy hoe tsy mahazo manao antony ny pastora tsy mahazo manao antony ny olon'Andriamanitra de alaim-panahy tsika kristianina hoe tsy olon'Andriamanitra ve ary tsika ahoana pastora no raharantsika ka pastora mihitsy no mamelively anay ery na ty teny no raisiko eto ty ary angamba de ho raisinareo hoe tenin'ny pastora mamelively anareo nefa Jesosy mihitsy no miteny eto ka zany itenenan'i Jesosy azy zany a de mahaizy ianao manodila tsofina tsara fa tsy le harena amin'ny maharena zay Andriamanitra no namorona an'io talohan'ny fisianao eto fa nga de tiany ianao io ahatra jereo nge zany namoronana ianao hatrany am-boalohany tsy nataony raha samy manana na raha mamantambonina ny anaranao fa nataony mpanjaka ianao manjaka ozy amin'ireo zavatra rehetra ireo de rehefa tsy matoky azy nanao an'io ianao a de hoy ny mamoana aminao hoe avorio aloha ary rehefa manangona dia ohatran'ny fasana ihany nge le manangona ohatran'le olona kepoka rehefa maty ny mpanakarena zay hoe zao verangany efaran'le olona iny de ho aniza daholo tokoa reto de angolon'ny fasanao taloha ary izy io dia alefany daholo ny trésor hoy ny fiteny azy alevina miaraka amin'le olona mbola misy toerana eto ambonin'ny tany maro manao an'izany alevina miaraka aminy any hany ka be debe ny mpamaky fasana hatramin'ny andron'i Jesosy ary talohan'izany de misy finoan'ny olona hoe raha ianao nangalatra ny fatin'ny tompoko hoy Maria teny pasana de mandraiky tiany androany a de firifiry zany mpamaky fasana zany a noho n'inona irahan'ny mamona izy manao an'izany fa tsy irahan'ny fanan'Andriamanitra akory de ianao ndray ary mifadiranovana hoe ahoana tokoa moa zany pasteur raha maty ny olona very reny tolandava hita anaty gony reny dia hitsangana manao ahoana ny olona hitanao eritreretinao maka ny toeran'Andriamanitra sahady ianao ohatrany hoe Andriamanitra ingénieuran'ny Toyota zany le Andriamanitra ka hoe tsy ampy pièce détachée io rehefa hitsangana amin'ny andro farany de aizy izy ny makatolana de hitanao mbola filazana amin'ny endrika faminaniana ihany zany ka ozy hoe ny ranomasina hamoakany azy ny tany hamoakany azy zany milazany hoe ny olona fa tsy misy an'izany hoe very faty zany eo anatrehan'Andriamanitra fa isika ihany no matahotra an'izany rehetrarehetra manompo faty loatra koa tsinona ka amin'le hitenenany anjely hoe nahoana no ty amin'ny maty no tadiavanareo ny velona ohatrany tsy velontsika raha tsisy maty a eny mbola mangataka fitahina any amin'ny olona efa lasa korazana aza ny sasany fa hoe io no mampanakarena de ina moa no arena azonao amin'ny zany fahalovany fahafatesany zany fa tsy mitodika ao amin'Andriamanitra fiainana ka
Zay akapobe nilazako azy zay a no andefasantsika eritreritra, fandiniana, famantarana sahady hoe mety ary ve ny miariarena sa tsy mety. Isariako ny saitsika amin'izay a nilazany ry Paoly ny fiarikarena. Jereo nge nataony Paoly apôstôly rehefa mampianatra amin'izany izy. Mampianatra izy manerana ny epistiliny miainga avy amin'izao dinidinika ataon'i Jesosy zao. Ohatran'izany ry Davida, raha mamaky ny tantara voalohany toko 7:20 tsika hatrary amin'ny 10:10 raha nanohy ny fanamboarana, fananganana ny tempolin'i Jerosalema izy, dia ozy hoe Jehovah Andriamanitra, anao ny arena, anao ny voninahitra, anao ny vola, anao ny fitaovana rehetrarehetra, ny avy aminao ihany ozy no entinay manao zao asa lehibe zao. Mba manao an'izany ve tsika manangana fiangonany reny? Fa misy tokoa ny olona tsy miraharaha izy. Raha somary miresaka kely amin'ity izy ty fiangonana efa mandeha amanjato taona ny tao Paris may 2 taona lasa ve zay sa 3 taona sahady. Nanangona vola ry zareo efa 800 millions d'euros ny vola voangony. De arenina ohatran'izay maizy azy anazy zay le fiangonana. Ny tiako atongavana de ity, reo olona nanome vola reo ve mivavaka ve? Mifamadika am'izay ke nataotsika. Ny ataotsika, tsika mivavaka, tsy mahafoy vola ndray tsika, mba tsy ilazako hoe tena tsy manana. Tena tsy foitsika le vola iombonana am'izany fa ry zareo reo mahafoy vola. Ka izao nefa raha ny fahafoizana ihany koa no entinao tsy misy miditra le fiangonana. Ny atsika eto indray tenin'Andriamanitra, inona ny efa tsy fantatsika zao. Fa saingy zao ny tanatsika mamihina, tanatsika tsy mahafoy. Mahavita manao tafika masina tsika, de inona ny efa ran'le olona tafitsika? Ho mpanangana trano indray no atao. De miala le olona hoe kay ny vola ve le tetezina, le tetika ataonareo tafika masina. Ry zareo ary zany tsy manao tafika masina, de mazava ho azy fa tsisy ninninona ao am-piangonana, tsisy olona ao. Nitomany daholo izy rehetra fa ohatrany hoe vakoka patrimoine international mihitsy no ilazany zareo le fahamaizan'ny fiangonan-dehibe tao Paris iny dia zao izy miezaka manarona azy. De aiza am'izany makasitrahan'Andriamanitra, ianao manangana trano mijarajara ve sa ianao manangona olona be lehibe nefa tsy de manahoana le trano? De hitatsika daholo ny lesoka entin'izany indrindra rehefa ny maha olona mpanotatsika no resahana. Tarindresaka moa zany no natao androany, efa lavalava ihany zay nilazako azy zay fa ny faniriana amin'izy ity zany dia isika hifanao latabatra boribory angamba dia mba tsy hoe izaho rery no miresaka makany aminareo, fa hifanatrika tsika amin'izay fotoan'izay misolo-tenantsika angamba ny marimarina kokoa mo raha mety amin'ndry zareo administration ao le anatanterahana azy hifanatrehana amin'ny fiangonana anankiray angamba ho safilianana antsika amin'izay fotoan'izay de mba misy olona maromaro eny miaino atsika. De ny tiako anafarana atsika zany am'izao dinidinika natao eto androany zao dia eo zahay pastora, eo nareo ekonomista, eo nareo gestionnaire, eo nareo mikirakira ny ty fandraharahana sy ny atao hoe fiharika-reny tia, dia resahatsika amin'ny antsipiriany ny amin'ny hoe tia nge ny tenin'Andriamanitra momba n'izany lazainao zany, tia no fisainany ny mpaminany ny tenenan'i Jehova,
tia no iresahan Jesosy an'izany, tia no itenena ny mpianatra sy ny apôstôly an'izany. Zao no ampianariny fiangonana an'izany teo amin'ny tantara, mandrak'izay itenenako azy androany amintsika eto ity. De mametraka ny zavatra rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra tsika, izay anaova koa mandra-pioana ho samy salama mandritry ny taona, lavitry ny zao corona aretina mandripaka zao, fa na ny ekonomitsika nge de simban'izy ty, ry sino ataoko hoe asa-pahafirin'ny firenena sy ny vahoaka sinoa ao aminy no kristianina. Fa jereo nge nampanakarena ny sinoa nge ty resaka coronavirus ty, de hoe ina reny ty pasteur ho tenenina am'izany. Ry zareo mihitsy namokatra kasibosy be indrindra teto ambonin'ny tany, nampiakatra ny ekonomiany zareo zany, satria izy tsy manafatra kasibosy tany aminy, indrindra reo firenena Europeana be vola be reo. De diso ventsika raha mba manao ohatra am'izany amina zavatra kely ananatsika hoentsika manome an'izany be lehibe zany. Andriamanitra ny hoe hitahy an'izay tarikevitra dinidinika fitariana ihany manetsabe mbola ho avy apetratsika eo ampelantanana zany. Misaotra mankasitraka indrindra tompoko ivavatsika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, fohy ny fisainanay, fohy koa ny fotoana azonay midinidinika miresadesaka eto, ianao no ampitombo am'izay fahafoezana sy ny fahakelezana nananay, fa raha tahaka ny voavoatsinatra aentina ilazana ny fahatokina sy ny finoana, anao mihoatra noho ny zavatra rehetra ny voalazanay teo, de ho tonga hazo lehibe andraisana fiadanana, azonay alokalofa tahaka ny voromanidina mialika ao ambanin'izany hazo voatsinapy zany tompo, mihoatra an'izany izahay zanakao. De misaotra anao amin'ny fitariany fanainao masina anay amin'izay fampianarana taridesaka dinidinika natombokay tamin'ny anaranao androany. Andraisanay fahasoavana, anampy fahasoavana sy ny fiainana mandrakizay be dehibe omenao anay zany, satria mandalo tokoa zao fiainan'izao, fa ny ao aminao maharitra mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Ravo mijerini masuku nyakantuni ruzavaboari tomituni nifuku janjaire watau kusari fantachu famio chireu nifitiavana uai sapaku sachimyo chizai nangata Masuku yakantuni ruzavaboari tomituni nefuku janjaire watakusari fantachu famio chireu nifitiavana uai sapaku sachimyo chizai nangataku taminao nunumena misachana tumbo misachana
mivavaka isika rehetra. Misaotra anao Jesosy io amin'ity andron'io ity. Mihaino mivavakay ary tsy hoe mihaino fe mihaino fa tena maningiola tsofina amin'izay lazainao aminay. Dia mangataka anao indrindra Jesosy Kristy, avia hianao izay mihaino anay sy maningiola tsofina aminay. Henoy Jesosy io ny feonay izay mitaraina ary toko anay ny teninao manao hoe avia manatona ianareo miasa fatratra sy mavesatretana fa namaivana anareo aho, maivana ny zigako. Ary zany no anatonanay ianao Jesosy amin'ity fotoana ity. Ary misaotra anao maningila tsofina aminay Jesosy. Tena fiantrana lehibe zany, fitiavana lehibe zany. Mamindrafo aminay ary mamela ny elokay. Eto amin'ity tany fandalovana ity zay Jesosy. Ary tsy hoe mandalo teraka dia ho faty. Tsy izany fa mandalo karazan-javatra maro samihafa. Mandalo fahoriana, mandalo adi-piainana, mandalo ranomaso, mandalo ratrapo, mandalo aretina, nefa koa mandalo fanasitranana, mandalo fiadanana. Ary tanteraka aminay arabaky teny, ny teny hoe kodiaran-tsarety ny fiainana, mihodina ao ny fahoriana, ao ny aretina, ao ny fifaliana. Tanteraka aminay tokoa Jesosy io ny teny eo ampitoro-teny hoe misy fotoana hifaliana, misy fotoana zay hidirana anatin'ny fahoriana, misy fotoana hiomehezana, ary misy fotoana zay hitomaniana. Mangataka anao eo anatrehan'izany rehetra zany Jesosy, dia atao fitaizana ho anay zany, hatanjany fitsinona hianao, ka dia hanaradianao zahay na manao akory na manao akory. Tsy vita anay nefa zany Jesosy, fa ianao no mahavita izany aminay. Ianao no niantso anay manao hoe avia manaraha ahy, dia ataovy mpanaradianao zay Jesosy. Ametraka ny dia tongotray eo amin'ny dia tongotrao. Tsahanko dia tsy ho vita anay raha tsy ianao no mitantana anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao. Amin'izay zay tsy vily havanana, tsy vily avia, fa tena hianao mihitsy no mpiandry tsara miloha lalana anay. Mampahereza anay, manatanja anay, ary eo anatrehan'ny fanantenana izay ianao Kristy ny fanantenanay. Dia ataovy tena mijoro zay Jesosy, ka tena matanjapo, matanjatsaina. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahana izany. Amen. Ny fampianarana zay anjarantsika amin'izao fotoan'izao ry havana dia ny hoe ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy mianjady amin'ny kristianina. Zany dia ankinitsika, ary tsy hoe tsika ny manankina azy, fa mifanahin'Andriamanitra no nifidy ny teksta zay asainy anakinantsika izany fampianarana izany. Ho hitantsika amin'ny filazan-tsaramasina sy roatan'ny Lioka, Lioka toko voalohany, Lioka toko fahaefatra ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy feno fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 7 andro izy, ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany, ka rehefa tapitra zany dia naona izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneo ny vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra, dia nanao azy, naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, homeko anao izao fanapahana rehetra izao mba ny voninahiny, fa efa natolotra izany, ka zay tiako nomeko azy. Koa raha miankohaka eto anatrehako ianao,
dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa hoy Jesosy namalaka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo tapon'ny tempoly ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivarina any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany no hitondranindreo anao, fa ndra ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao, ary rehefa natapitra zay fakapana rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Izao ny tenin'Andriamanitra zay nasainy fanahy masina nanakina antsika zao teny izao. Avy natao batisa Jesosy eto ary voalaza tsara tamin'izany fa nidina teo amin'ny fanahy masina tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako, henoy izy. Naseho mibaribary teo Andriamanitra ray, ny fanahy masina ary ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo. Ten'Andriamanitra sy ten'olombelona. Teo izy telo mianaka ary nanomboka teo dia niara-ny asa izy telo mianaka hahatafita ny famonjenantsika. Fa tsy hoe Jesosy rery akory no nahavita ny famonjenantsika, fa izy dia anankiray amin'ireo persona telo ao amin'ny trinité masina, ka niaraka foana ireo. Tsaronao angamba fa rehefa tany anefitra hampitombo ny mofo dimy sy ny hazan-drano-droa Jesosy dia nivavaka tamin'Andriamanitra ray izy aloha nisaotra, zay vao nozaraina ny mofo dimy sy ny hazan-drano-droa. Tsaronao koa angamba fa rehefa hanafaka hanangana any Lazarosy tamin'ny maty Jesosy dia nivavaka tamin'Andriamanitra ray, ary zay izy vao nanangana any Lazarosy tamin'ny maty. Miara-miasa izy ireo, ary tena miara-miasa ilazana fa naiza misy antsika dia zanak'Andriamanitra tamin'ny batisa isika, zanak'Andray tamin'ny batisa isika. Zany eny mahatonga Jesosy teny hoe aza manao ray ety an-tany fa ny rainareo dia any an-danitra, ary raha mivavaka ianareo dia manava hoe rainay zay any an-danitra. Nefa nampiniko ny manao hoe na inona angatanareo amin'ny ray amin'ny anarako dia atao zany. Ary mbola lazaina amin'ny toeran-kafa hatramin'izao aminareo dia tsy nangataka na inona fa ngatao amin'ny fanahy masina dia ho azonareo zany. Manana toko lehibe tsika, tsy rery ianao amin'ny toerana rehetra misy ianao. Efatra ianareo, ianao, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy miady rery ianao amin'ny zavatra iadinao, fa efatra ianareo no miara-miady, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary ny tena tokontsika dia izao, zay rehetra efa nandalovan'i Jesosy mbola tsy nandalovantsika, ary zay rehetra niatra tamin'i Jesosy misy tsy niatra tamintsika. Jereo fotsiny nge hatramin'ny fahaterahan'i Jesosy na ilikiliky ny havana, na ilikiliky mimpanan-karena, tsy nahita toerana tany amin'ny hotely atao hoe tranom-bahiny, farany tany an-tranon'omby izy niteraka. Izy amintsika moa no teraka tany an-tranom-biby. Mety misy teraka tany tomobily, teraka tany amin'ny arabe, teraka tao an-trano, teraka tany an-tsaha, fa tany an-tranon'omby dia vitsy angamba raha misy tsika no teraka tany an-tranom-biby. Jesosy raha zanak'Andriamanitra, manana ny fahefanetehantany ka hatrany an-danitra, afaka ny fidy tsara ho teraka tany amin'ny lapa, afaka ny fidy tsara ho teraka tany amin'ny tranom-pisorona be, fa tsy izany. Ary na dia ny ray aman-dreniny aza afaka ny fidy tsara ray aman-dreny manam-boninahitra, fa ray aman-dreny faneso zany ny fidiny hoe ny olona tsy zanako Josefa va ity,
lay Josefa mpandrafitra ka iny mba hampianarany antsika toy izao tsy nandalovanao zany nandalovan'i Jesosy ny toerana farany ambany indrindra tsy nandalovanao ny hoe manao soa kanefa tsy misy mpamaly soa na dia kely aza ka Jesosy ndray mandeha dia tena ny teny manao hoe ny voromanidina manana ny tranony ny amboholo manana ny lavany fa ny zanak'olona tsy manana na dia ny vato ametrahany lohany aza tsy nandalovanao zany fa nandalovany ary ny tena sarotro indrindra amin'izany dia izao maro ny olona nosotraniny maro ny olona nazo tombotsoa taminy fa rehefa nasaina safidy ny olona manao hoe iza ny tianareo Barabasy sa Jesosy dia ireo izay nazo tombotsoa taminy mikika manao hoe iovonoy amin'ny hazo fijaliana fa Barabasy no fidiana avelao votsory ary raha mbo tombon'ny hazo fijaliana Jesosy nitaraina teo ray eo nahoana dia nilaozanao tsy mba misy olona ny tenina na hoe mangina ianareo aza esoana izy fa efa io no njarany efa io mahazo azy ka ao no mbola ataonareo ny hoe raha zanak'Andriamanitra iala midira teo tsy nisy na dia ray aza nampangina fa samy mikekeka manao hoe fanesoana izay ventin'ny teny rehetra izay nambaran'izy ireo lay olona nalaza ny dorodrodon'ny olon-drehetra tamin'ny fahavelony rehefa maty nalevina tahaka ny fatana mpamosavy olona faran'izay vitsy no nandevina azy avy eo izy nitsangana tamin'ny maty avy eo izy niakatra ny an-danitra avy eo izy mbola nandefa mifanahy masina ho an'ny olon-drehetra tetỳ an-tany avy eo izy mbola mivavaka ho an'ny rehetra etỳ ambony tany heverinao zany hoe olona nanaovanao soa kanefa tsy mahay mamaly fitia raha olombelona tsy manana mifanahy masina izany dia zavatra hafa nytao anatin'ny fony ozina sy zavatra maro samihafa fa Jesosy nanome mifanahy masina mba hinony olona azy fa Jesosy mbola nivavaka ho andreo olona rehetra mbola mivavaka ho anao sy ho ahy zany ny fiainan'i Jesosy iza no nandalo izany tsy misy na dia ray aza ary iza no nandalo izay rehetra nandalovan'i Jesosy mety mandalo ngambany sasany mba nandalovako ihany zany fa pahiny kely tahaka ny tsindrom-paingotra eo anatrian'ny tsindron-defina izay nahazo an'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana zany ny zavatra mitranga noho izany tena azo itokiana izy noho izany tena azonao ametrahana ny fiainanao ray manontolo izy ary zay neny nataony avia manatona ahy ianareo miasa fatratra mavesatrentana fa hanamaivana anareo maivana ny ziogako manana traikefa natao hoe fijaliana zany olona zany manana traikefa amin'ny atao hoe fizahan-toetra zany olona zany manana traikefa amin'ny atao hoe fankam-panahy zany olona zany ataoko hoe olona satria le maha-olombelona anazy zay nijerena eto le maha-olombelona azy mitovy amiko sy ianao fa ny fahotanany tsy itovizana izy tsy mpanota fa isika mpanota ary zay indrindra tsy tokony hatonga azy ho mendrika hijaly hatonga azy ho mendrika ho faty satria olona tsy mpanota izy fa fahafatesana ny tambony ota zaho sy ianao dia mendrika ny hijaly mendrika natao hoe ho faty fa fahafatesana ny tambony ota fa izao ny marina nanaiky niditra tao anatin'izany Jesosy ho fanomezatoky antsika fa afaka mampandresy antsika izy afaka momba antsika izy dinio tsara ny texte izay novakiantsika teo natao batisa Jesosy nidina mifanahy masina Jesosy nefa neto mifanahy masina nakany anefitra
mba ho alainy devoly fanahy. Ahoana moa to hoe fakapanahy sy fisedrany ity? Ho tsika hoe ny devoly maka fanahy fa ny fisedrana avy amin'Andriamanitra. Misy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra toaina zany. Matoa anao manavaka an'izany. Indrindra ho an'ny vita batisa. Jesosy ny vita batisa ary batisa amin'ny fibebahana. Mbola atao hoe ampahiny amin'izay batisa vita raisinao zany. Fa tsika natao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary ny fanahy masina. Ny batisa amin'ny fibebahana tsy manangana ho zanak'Andriamanitra. Fa ny batisa zay natao taminao sy tamiko manangana antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary zay fananganana ho zanak'Andriamanitra zay amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy ho atolotra. Zany eo batisa, manao batisa anao ho amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina. Natolotra eo amin'Andriamanitra ray tsika. Natolotra eo amin'ny Jesosy Kristy zanaka itsika. Natolotra eo amin'ny fanahy masina isika. Ary zay ny mahefatra antsika amin'ny toerana rehetra misy antsika. Zay ny mahefatra antsika amin'ny toerana rehetra misy antsika. Dia tsarovo zay. Ary araraoty zay. Fa raha manam-pinoana ianao, ary le finoana tsy hoe ny heritsainao na ny herim-panahinao, tsy zany natao finoana. Fa finoana fanomezana. Angatahina amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ary ampitoerin'ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika zany finoana izany. Ka satria fanahy masina no mametraka azy amintsika. Ny tenin'Andriamanitra no mampatanjaka an'izany voana favy atao anatintsika zany. Ka lasa mahatonga zany hahavokatra voan'ny fibebahana, voan'ny fatokina, voan'ny fanoloran-tena. Araraoty angatao ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina. Fa izany no tediavin'i Jesosy amintsika. Zay ny nataony dia hiakatra any amin'ny ray aho. Fa tsy ho azonareo ny fanahy raha tsy hany aho. Angataka amin'ny ray ny fanahy aho ho anareo dia ny fanahy ny mpananatra. Ary tsy tsika koa zany mangataka, fa Jesosy no mangataka izany ho antsika. Na inona angatainareo amin'ny anarako dia atao zany. Jesosy no mangataka izany ho antsika. Mba hitoeran'ny fanahy masina atao anatintsika. Hahatonga antsika ho tempoly ny fanahy masina. Jesosy mihitsy no misahirana mangataka izany ho antsika. Angatao. Tazomy amin'ny tenin'i Jesosy ry havano. Fa Jesosy tsy mba mivadika. Fa izy le omaly anio ary mandrakizay. Tazomy amin'ny teniny izy. Teny nataonao ty Jesosy. Angatao ny fanahy masina. Ary izy nanambara fa hatramin'izay nareo mbola tsy nangataka. Fa angatao ny fanahy masina. Ary eto ny fanahy masina no mitondran'i Jesosy tany anefitra. Izy hiady amin'ny devoly. Fanahy masina. Ka raha misy zavatra fakapanahy tonga alohanao, tena asan'ny devoly tonga alohanao, aza miteny nentin'ny devoly taty aho. Ny fanahin'Andriamanitra no mitondranao eo mba entina handresy ianao. Ho entina handresy ianao, fa fanahy mpandresy zay nomenanao. Nateraka mba handresy teo amin'ny batisa ianao. Nateraka mba handresy teo amin'ny batisa ianao. Fanahy masina no natonganao teo ahafahanao mandresy. Nahoana tsy miantso an Jesosy? Ary fantaro tsara fa ny devoly tsy maka fanahy amin'ny zavatra tsy mifanandrify amin'ny fahalemenao. Zavatra misy eto. Naona Jesosy 40 andro tsy nihinan-kanina. Naona izy. Hoy ny filazany tsara. Dia ny fakapanahy voalohany resaka sakafo. Sady fizahn-toetra io no fakapanahy. Nahoana nilazany hoe fizahn-toetra no sady fakapanahy? Tsy ho tanteraka io raha tsy navelan'Andriamanitra ray hanatrika izany izy. Fakapanahy koa
satria izy naona sakafo no misy eo. Fantatry Jesosy anefa fa na dia naona azy izy dia tsy mahazo mihinana an'io. Inona ny antony? Devoly no manolotra azy. Devoly no manolotra azy. Ka na inona tombony zay heverinao ho azo rehefa devoly no manolotra azy dia roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zay nataon'i Jesosy eto no roahiny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra matanjaka atao anaty no mandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy dia teny tonga nofo. Raha izy no miteny dia marina ary tonga izany zavatra izany. Ary neto natao hoe sakafo zay nampianarina koa amin'ny rainy izay ny an-danitra meo anay an'io ny anona sahazanay androany. Inona le sakafo zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba havelona anao. Zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba hanananao fiadanana. Zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba hanananao taranaka. Zay rehetra ilain'ny vata tenanao mba hatoganao ho salama. Sy ny sisa sy ny sisa. Zay natao hoe sakafo. Kanefa tsarovy raha avy amin'ny devoly izany. Toro lalana tolotry Jesosy. Roay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa matoa ianao latsaka ao anatin'ny fakapanahy ary tsy mahazaka an'ilay fizahan-toetra dia zao no mitranga tsy miorina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ianao no mampiorina anao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahin'Andriamanitra no manoratra izany ao anatin'ny fonao. Zay nanambaran'ity Korintiana 2 zay hoe fiangonana sary. Manana zao fanantenana zao zay dia sary. Satria ny fanahin'Andriamanitra no mahatonga ny olona ho epistily velona. Ny fanahin'Andriamanitra no manoratra ny teny ka lasa teny fiainana le teny fa tsy teny atao tsenjery na teny arahina fotsiny zay ny fombafomba. Ao anatin'ny fiangonana io anie misy olona tonga ao mba hijery taratra inona ny atao ato. Misy olona tonga ao satria fombafomba miditra am-piangonana fa raha zany ataony hoe tara. Misy olona tonga ao fa satria ny afianakaviana rehetra ao. Ary misy tena tonga ao tamana tsara manana an Jesosy. Maro ny antony atongavany olo am-piangonana ao. Ary olona rehetra tonga amin'ny fiangonana io maro ny eritreritra ao anatin'ny sainy mandritra ny fotoam-pivavahana mandeha. Ary misy azy tsy miorina akory amin'izany atao fotoam-pivavahana izany fa tahaka ny dirany ihany no nivoahany tao. Pokaty izy miditra ao, pokaty izy mivoaka tao. Tsy nisy zavatra no raisiny amin'izay rehetra natao tao anatin'ny fiangonana. Ry havana malalo Jesosy lohan'ny fiangonana sady manome ny fanahy masina angatao izy. Le toe sakafo ihany koa dia izay rehetra kely raha manindrotsindrona mampangirifiry mampitomana eny ara misy tena ady atena isan'andro. Tokatrano mikorotana, tokatrano mifanitsakitsaka, fijangajangana tafiditra ao, filibana tafiditra ao. Tsy firarahina zany atao hoe Jesosy Kristy zany. Misy ara mahalala an Jesosy nefa mamingavinga an Jesosy zavatra maro samihafa. Ady amin'ity fiainana ity tsy mety ho resy, fanotrana tsy mety ho resy, aretina tsy mety sitrana, fahafatesana mifandimby. Zavatra maro samihafa. Zany natao hoe sakafo tonga amin'ny olona. Jesosy nandresy izany tamin'ny teny zay niorina tao anatiny. Ary Jesosy afaka mpandresy anao raha miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Le miorina hoe tsy hoe raha ianao no manao ezaka iorenana. Angatao ny fanahy masina iorenana zany. Harena be no atao ny fanahy masina. Harena be no meny fanahy masina. Nahoana tsy araraotinao zany?
le sarin'ireo rehetra zay nangataka tamin'i Jesosy teny amoron-dalana, ny jamba, ny boka, ny marary, sary rehetrarehetra nangataka tamin'i Jesosy fanasitranana, fangatana de mahazo. Tsy mandeha rery ianao, efatra ianareo no manatrika ny korotana mandrakariva tokantrano. Efatra ianareo no manatrika ny ditran-dranaka. Efatra ianareo no manatrika ny ditram-bady. Efatra ianareo no manatrika ny ditran' ray aman-dreny. Zay fiainana mampahory anao, mampanatsa-dranomaso anao, efatra ianareo no manatrika izany. Ary ny telo, ny ray, ny zanaka, ny fanahy, vonona ny anampy anao. Ary vonona ny anolotra anao ny zavatra tidiavina. Ny arena avy any an-danitra mihitsy, araka voalaza amin'ny Efesianina, ny arena avy any an-danitra no atolony anao. Ary ny arena avy any an-danitra tsy voavidin'ny vola etỳ an-tany. Satria ny fanahy mampahery, ny fanahy fampiononana, ny fanahy mampitraka, ny fanahy mampijoro, ny fanahy izay mampatanjaka, mampandresy, zay no menanao raha mangataka izany amin'ny Jesosy Kristy Tompo ianao. Mangataka amin'ray koa Jesosy Kristy Tompo ho anao. Ny fakapana faharoa na ny fisedrana faharoa zay nahazo an Jesosy dia ny fanjakana, ny fahefana, ny voninahitra. Maro ny olona no te hanana voninahitra eto amin'ity tany ity. Maro ny olona te hanana fanjakana, te hanana fahefana eto amin'ity tany ity. Ary vokany betsaka ny mandoalika eo amin'ny devoly. Mpitondra fanjakana, mpitondra orinasa, olona mpanan-karena, olona mitady zay ilaina mba hahafana manapatra fahefana, any amin'ny ombiaso no andehanany, any amin'ny doany no andehanany, any amin'ny pisikidy no andehanany, any amin'ny fisampo no andehanany, rafitinina, any amin'ny maty no hitadiavana fahavelomana. Ny tenany aza tsy voatsangany, ka nahoana no afaka merona anao izy. Fa mataonao mahazo dia ny fanahy ny fahafatesana, zay no manaradianao, zay no melolalana anao. Ary io mihitsy no nandavan Jesosy. Fahefana, voninahitra, tombontsoa maro samihafa atolotry ny devoly azy. Atolotry ny devoly azy. Sady tsy mahasoa ny tena no tsy mahasoa ny hafa, ny zavatra avy amin'ny devoly. Jesosy efa manana ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Izy no nahariana zavatra rehetra misy. Hoy ny filazany tsara ny Jaona, lainga nataony devoly, anareo ko omeko zay tiana, zay tiako omena azy. Mandolia dia ho azonao reo. Mampandainga ny tenin'Andriamanitra nataony devoly. Ary io tsy voalohany, fa efa tany amin'ny Saint Edena no nampandainga n'Andriamanitra ny devoly ka niteny hoe minana nyity fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Mampandainga, ray ny lainga, zany ny antsoiny Jesosy any devoly, ray ny lainga. Ary io lainga io, lainga tsara lahatra io, dia mitarika ny olona ao anatin'ny karazana fiainana maro samihafa. Tsika moa malagasy malaza amin'ny atao hoe fihavanana. Tsara io. Fa ombadiky ny teny hoe fihavanana rehefa kirakirainao ny fampiasan'ny sasany azy, fa tsy atao hoe ny fampiasantsika azy, ny fampiasan'ny sasany azy. Dia izao, io fihavanana io no hoe tsy nivarotra no aloha fa ny fihavanana. Dia izao, mba hahafahana manao raharaha amin'ny olona anankiray, dia izao atao tamana amin'ny fihavanana izy, dia tonga ny tsolotra, tonga ny kolikoly. Mba hahafahana manavitra olona anankiray zay tena hita fa diso, dia mitady havana izy any amin'ny fitsarana, dia reny no manavitra azy amin'ilay zavatra ataony. Na mitady havana izy amin'ireo rehetra manam-pahefana, dia
reny no manavitra azy am'le atao ao ambadiky ny atao hoe fihavanana dia misy zavatra maro fandikan-dalàna maro zay tonga eny fa na dia nitoepo ao anaty azy dia afenina mihitsy tsy hoe resena fa afenina mihitsy mba hahafana mamandrika sy mamely ny hafa am'izay nataony tamin'ny sasany ry havana fiatsaram-belatsia fahaizana amin'ny lalao ny tsipy-dalao ny fiarahamonina zany no ambadiky ny atao hoe fihavanana ndraindray ka fanafenana fahotana fanafenana eloka be vava fanararaotana hanaovana zavatra maro samihafa fampitapena mbava ny olona maro samihafa zay ndraindray natao hoe entiky ny fihavanana tsy le tena fihavanana zay tena mampiavana fa le fihavanana fanafenana mivarilavo fanafenana ny ratsy rehetra io ane no tediavin'ny devoly hilatsahan Jesosy fa Jesosy mbola nandroako zany Jesosy mbola nandroako zany amin'ny tenin'Andriamanitra lalana anio atoron' Jesosy antsika izy miteny hoe avia manaraha zaho mpiandry tsara lalana tolotry Jesosy anao zany aza miady rery eo natreny zavatra maro mianjady fa efatra ianareo miara-miady ary le anankiray zay olombelona tahaka anao olombelona tahaka tsy mendrika ny hofaty tsy mendrika ny hijaly tsy mendrika ny alevina nefa nandalo zany rehetrarehetra zany mba hahafantsika matoky azy io indrindra no tazomy amin'ny teny manao hoe ianao Jesosy nanome toky noho izany tazomiko ianao ary izao eo amin'ity tany ity raha misy olona zay mba zokonjokony eo amin'ny tanàna na amin'ny fianakaviana misy olona zay atao hoe ray aman-dreny ela ny ainana manana traikefa dia reny no angatahantsika torohevitra reny no angatahantsika anatra mariny zany fa iza ny manana traikefa mihoatra no Jesosy 2000 taona mahery ny fiainany mbola olombelona tena olombelona izy ka traikefana 2000 taona ve apafiriny hoe traikefanao raha 70 taona ianao 80 taona nahoana tsy amin'ny Jesosy no mitady traikefa torohevitra fahendrena hoenti miady amin'ity fiainana ity nahoana tsy amin'ny Jesosy no mangataka hery ny fanahy masina mangataka ny amin'ny Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy zany fanahy sy teny zany hampatanjaka sy hampitraka anao hoentinao mandresy ka tsy ho ranomaso na fahoriana mandrakariva amin'ny fiainanao ary mba tsy hanadononao an' Jesosy raha miadana mandrakariva ianao hoy ny tenin'Andriamanitra misaotra anao aho fa nomenao fa tsy nomenao zay tsy zakako ary tsy nomenao mihoatra no zay ilaiko fa raha nomenao zay tsy zakako aho dia hanosina anao fa ary nomenao zay tsy ilaiko aho zay mihoatra no zay ilaiko aho dia hanadino anao misaotra anao ary zay fananana ny antonina zay no angataon' Jesosy eo amin'ny zavatra rehetra zao no mbara raha mbola velo eto ambonin'ny tany ianao dia tsy maintsy mifandimby ny ranomaso sy ny fiomezana ny ratrapo sy ny fifaliany fo ny fiadanana sy ny ady lava ny korotana lava tsy maintsy mifandimby ireo ny maty ihany no tsy malala mijaly ny maty ihany no tsy mitomany ny maty ihany no tsy mahita fiadanana fa nahoana ary zany no asain'Andriamanitra midikodina eo amintsika dia izao lay fizahan-toetra sy lay fakapanahy dia natao hampatanjaka antsika hampandresy antsika tahaka ny olona anankiray zay milanja fonjam-bitsika voalanjanao sy voabatanao ny 50 kilao dia ampiana kely indray ny sisiny roa ho lasa 570 kilao ho lasa 100 kilao
ho lasa 50 kilao. Zany hoe fampatanjahana ny finoanao ary hevitr'Andriamanitra sy fomban'Andriamanitra hatogan'Andriamanitra hitazona mafy anao zay rehetra manodidina anao sy zay rehetra mianjady aminao sy zay rehetra midona aminao. Zany tena heviny, tena zava-dehibe ny fahatongavan'ny fisedrana sy ny fakapanahy. Ary tsy hoe ny devoly no mitarika azy eo, fa ny fanahin'Andriamanitra no mitarika anao manatrika an'ireo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mampandresy an'ireo. Dia miteny ianao manao hoe ka nahoana rano lavo, nahoana rianina ny lavo, dia izao ny fahalavona ho tonga anatra ny amin'ny fiainana manaraka. Ny fahalavona ho tonga anatra ho an'ny fiainana manaraka. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Rehefa tsy resinao ny devoly, le fakapanahy tonga eo, le fisedrana tonga eo, mandosira, mitadiava lalakafy ialana aminy. Raha olo isaky ny tonga aminao ve mila hady? Raha misy olo tonga aminao ve hitarika anao hanota, hitarika anao isolotoka, ho mamy, hanao zavatra maro samihafa, hitarika anao vary lavo amin'ny lainga, dia mbola iny ihany ve nataonao namana? Tsy hankahala azy ianao, fa mivavaka ho azy mba hiovany. Ary satria tsy resinao ny toetra ratsy ananany, dia ny miataka aminy, zay ny atao, fa mivavaka ho azy kosa mba hampandresy azy. Zay ny teny hoe nentin'ny devoly tany anefitra Jesosy, zay ahafahan'i Jesosy tanteraka mivavaka. Ary isaky ny asa Jesosy makany anefitra mivavaka ho andreo rehetra zay ny andidina azy sy ny asany. Ary ny fakapanahy farany dia nentina teny amin'ny tempolo izy, dia mivariana any ambany any, fa ny anjely hitazona anao. Ry havana, ty fahagagana ity zay dradradradraina dia matetika indraindray lasa fitediavana vola. Lasa fitediavana vola, fa tsy kivatok'inan'Andriamanitra. Ary zany mampiasa ny tempoly mba azahoana laza, karazana varotra an'izany. Men'Andriamanitra toerana ianao ao amin'ny tempoly mba ahafahanao mahazo zay zavatra tediavinao amin'ny olona rehetra mifanerasera aminao. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao, dia le fanomezam-pahasoavana iny amidinao hitediavanao harena. Eto ny fakapanahy meny devoly an'i Jesosy, nomenanao ny fanomezam-pahasoavana zanak'Andriamanitra, variana any ambany any, dia tsy haratra ianao, ho gagabo ny olon-drehetra, hideranao ny olon-drehetra. Jesosy tsy nahafatsaka tamin'izany, fa ny fanomezam-pahasoavana zay nomena azy ao amin'ny tempoly dia nampiasainy mihitsy azahoan'olona hiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary voalaza mamarana eto, ary nefa nalainy devoly tamin'ny fakapanahy rehetra Jesosy. Toko anao sy toko anazy zany, fa ny zanak'Andriamanitra aza sainy devoly nalaim-panahy, navelan'Andriamanitra ho sedraina. Vao mainka va ianao sy ny tenako, izy zanaka nateraka talohan'ny taona rehetra, nisy talohan'ny taona rehetra. Zaho sy ianao zanaka natsangana teo amin'ny batisa, fananganana antsika ny fakapanahy, fanefena antsika ny fisedrana, ary fitariana antsika hiditra lalindalina kokoa ao amin'ny Jesosy Kristy, zay mpitady-dalana antsika, ny zavatra tonga alohantsika. Zany no tena marina ry havana. Ary raha ny fakapanahy naharesanao androany, mbola haresanao rahampitso, tsy nanara-dian'i Jesosy ianao. Fa ny mpanara-dian'i Jesosy mandroso hatrany hatrany amin'ny fandresena. Mety mahita ota vaovao, fa hoentinao mandresy daholo miaraka amin'ny Jesosy ny teny rehetra zay anananao. Izay ny tonga an'i Jesosy miteny manao hoe zaho no tena voaloboka, ianareo ny sampany. Raha mindray amiko ianareo dia mahavokatra be dia be. Miraisa amin'i Jesosy.
miraisa amin'i Jesosy ary misaoran' Jesosy amin'ny karazan'ady rehetra trehanao satria fampatanjananao zany ary lasa toroteny velona ho an'ny manodidina azy ianao ho an'ny olona izay malala amin'ny fiainanao fa hoe nianjadiny zao izy niaran'izao izy tonga tamin'izao nefa nijoro mandrakariva izy toroteny ho an'ny manodidina zany fijoroana vavolombelona ho an'ny manodidina izany hery ho an'ny ankohonanao zany fampatanjana ho an'ny tokantranonao zany anatra sy torolalana ho an'ny zanakao zany eny fampieritraretana ny ray aman-dreninao zany fa lasa zafy mananatra ray be sy reny be ianao ary zany indrindra ny toetran'i Jesosy 12 taona izy no nananatra ny mpisorona sy mpisorona be tany amin'ny tempoly io ny toetrany ary nampiaiky ny maro tsy mba miandry taona ny fananana ny fanahy masina fa na dia zaza azy ianao afaka mijoro vavolombelona ho an'ny olon-dehibe rehetra ary havana malala raha izany ny marina ary tena marina izany misaora an'Andriamanitra voalohany indrindra fa mbola velona ianao ka andalovany zavatra maro samihafa misaora azy faharoa fa nomeny batisy ianao nomeny fanahy masina ianao ary nomeny andray ianao nomeny ny zanaka ianao mba hahatonga anao tsy atsiaro tenao hirery fa hiantso mandrakariva ny ray ny zanaka ary ny fanahy masina ary misaora azy satria ahoana fiasanao am-pelantanan'Andriamanitra reny hitombonao aholon-dehibe anao amin'ny finoana ka maharesy tanteraka ianao tsarovy ry havana fa i Paoly apôstôly aza dia nangataka hoe esory amiko ity fa inona mivaliny ampy ho anao ny fahasoavako Jesosy aza tany Getsemane dia niteny manao hoe esory amiko ity kapoaka ity fa inona ny toyny aoka ny sitraponao ny atao fa tsy niany tsy ianao rery no mandalo zavatsarotra fa Jesosy nandalo zany naharesy izany Paoly apôstôly nandalo zany naharesy izany izy aza maty martiora tsika hatramin'izao tantara tany taonjato taloha no nisy hoe maty martiora fa tsika hatramin'izao dia mbola tsy nitsangana amin'ny fanjakana hoe hanenjika fivavahana kristianina tsy mbola misy zany ary angatantsika amin'i Jesosy tsy hisy izany fa izao ny marina manana an' Jesosy Kristy tompo isika azontsika itokiana amin'ny zavatra rehetra koa dia mandrosoa miaraha mimpandresy fa Jesosy Kristy ny fahafatesana aza resiny vao maky avany kely raha mahazo anao zao tontolo zao aza izy no faindrain'Andriamanitra ray hitondrana zao tontolo zao vao maky avany ny fiainanao tokana vao maky avany fiainam-pianakavianao vao maky avany fiainan'ny zanakao fiainan'ny vadinao hainy tsara mitondra zany rehetra zany fa kely no nanomboantsika fa lehibe ny efarantsika ary vavaka antsika rehetra misaotra anao Jesosy nanamezanao zany teny zany ho anay hay ve tsy mandeha rery izahay fa miara-dia amin'ny ray amin'ny zanaka dia ianao ary amin'ny fanahy masina hay ve tsy miady rery izahay na mifaly rery na miady anay rery fa miaraka aminao ny ray ary ny fanahy masina misaotra Jesosy mampatoky anay mamela ny elokay ary mamindrafo aminay ataovy mitraka mandrakariva Jesosy ny fiainanay eo anatrehany mora sy ny sarotra tonga eo aminay ary mangataka aminao Jesosy mba tsy amin'ny valim-bavaka mahafaly ihany no naovanay rakim-pisaorana fa amin'ny zavatra mafy mianjady aminay mampitanondrika anay dia ampanatero rakim-pisaorana izahay satria Jesosy io hoentinao manatanjaka anay zany ary hoentinao mampandresy anay aiza moa misy mifandresena raha tsy misy ny ady ary aiza nisy ny faharesena raha tsy misy ny ady ka zay indrindra Jesosy io ady io dia meo ho anay zany Jesosy ny ady andresenay ny fanahy mpandresy dia meo anay zany tompo dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany amen.
Ahiju sesa chakeru lavare kenaiku Isau mananani seswana tenwa jedinui nunisua etu seso tiataka su afu Zampira fese amigiati frana e fino alla zelante Ahiju seso paketu Ahiju seso chakeru lavare
Jesus.